Izay ny amin'ny vaovao iny fa ireo mpanao politika kosa dia samy manana ny famakiany. Ny fanendren'ny filoham-pirenena ny Andriamatoa Rivo Rakotovao izay filoha nasionaly ny antoko HVM no sady minisi-panjakana misahana ny fambolena sy ny fiompiana ho lasa senatera. Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan atrany. Lojika ny fanendrena ny Rivo Rakotovao senatera hoy ny député andriatsena benja urbain. Raha ny fanazavana ny entiny efa mbolana maro no banka ny toeran'ny senatera amady izay voafidy filohany kafa ho azy dia rariny sy intsiny raha avy amin'ny HVM maro anisa amin'ny antemerandolona ny senatera vaovao. Raha ny lojika kokoa zany dia tokony ho HVM ny filohan'ny antemerandolona satria ny antoko HVM ny maro anisa. Zay zany zavatra misy amin'izao fotoana zao dia imo araka nambarako teo ny fiovana fomba fiasa mety hisy satria tena hoe mipoitra avy eo amin'ny maro anisa zany ny filohan'ny andrim-panjakana iray izay maro anisa mambre ao aminy. Everiny andriatsena benja urbain ihany koa fa mety ampisy fampandrosoana misy kokoa eo anivon'ny départementa misahana ny fambolena sy ny fiompiana ny fanendrena teknisiana isolo ny toerany filohany HVM. Fomba fijery politika no resako eto amin'ny mampanao politika mety ampisy fampandrosoana bebe kokoa ho an'ny départementa izay niandraiketiny Andriamatoa Rivo Rakotovao no fialany amin'io départementa io satria ny antony tsy hoe tsy fahaizana an'io zavatra io fa amin'ny mahafilohana parti politika ny fitorana azy manana ahiahy foana zany ny mpamatsy vola raha toa ka lehibe n'antoko ny fitondrana no mitazona départementa anankiray izay ampiasahany mpamatsy vola bebe kokoa eto Madagasikara. Amiko zany dia mampesy rispo ho an'ny famatsiam-bola ny mpamatsy vola. Arak'izany dia iverin'ny député ny Manakary andriatsena benja urbain fa hanatsara ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola ny fanendrena teknisiana amin'ny fitantanana ny départementa misahana ny fambolena sy ny fiompiana.